Aleloia dia manona ny fiarabana ho anisy tokantrano anisam-batan'olo zay manaraka anty fotoam-bavaka anio ariva ity a voalohany indrindra moa dia sorana n'Andriamanitra satria mbola tsara izy ary mbola mampiatra ny famindrapona ny fiainantsika senao izy a ary manome fahafahana antsika na misy ratsy fanao antsika na misy zavatra tsy akasany azy dia manome fahafahana antsika izy hiverina aminazy ary hifandray tanteraka aminazy iaina zany hoe fiainam-pitiavana afakely miaka amin'Andriamanitra izany androany dia ankasitrahana ny tompontsika ny amin'izany fahafahana sy tombosoa manokana satria ny singaniny tanatin'ny marotsika senao ary oka ihany koa ny fonao feno fankasahana ho an'ny tompo androany a satria ianao anisan'ireo tiany a ianao anisan'ireo zay tsy fony a ianao anisan'ireo zay tiany avotana ianao anisan'ireo zay tiany atsangana ianao anisan'ireo zay tiany ravoravo eo aminy a matoa ianao mbola eto androany eny ty ankasitraka manokana amin'ny mpanompon'Andriamanitra mivady ny tenako a izay mbola mamesehatra ary makasitraka lehibe tokoa tompoko no mametraka ny fahatokiana amiko mbola fahako mandray anjara anatin'ny fitariana anty fotoam-bavaka ty androany indrindra ny amin'ny fanompona ny tsara iavy eto androany dia ilaza aminao raha vavy fa tsy ankisendrasendra natongavanao eto a fatako f'Andriamanitra nanomana antsika zavatra ho antsika tsara iavy satria tsy ankery sy ampatanjany tsy amin'ny fahalalana maombelona no anateterana ny fotoam-bavaka ety fa ny fanahy masina no akansehatra miaitra ny nofo fa izy ny sandratra ary tsy sandratra amin'ny atmosfera eto fotsiny tsy sandratra amin'ny fiainako fotsiny fa isandratra amin'ny fiainanao isandratra amin'ny atmosfera misy anao ary dia hiasa izy ka tsisy asaka anazy amin'ity volany ity dia ny lohateny hoe fiobiana satria Andriamanitra dia vonina anangana vonina amonjy vonina anao fahagagana fiainantsika senao dia izao dia aoka hibitabitaka amin'ny fonao dia izao dia aoka vonina ianao fa ho tanteran'Andriamanitra zany ho atsimbadiny ambony ambany ny tantaram-piainanao satria eto izy andrany ary tsisy mety asakana anazy asa raha omenao alalana androany a dia andaontsika tena aisotra n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka avy eo tsika ioby tena hoe anandratra hira fiobiana mihitsy an'Andriamanitra zany no ataontsika androany ary faly ao fanatrehantsika manasanao avy hatrany raha mbola tsy vita dia zarazarao ty fotoam-bavaka ity aza-tsy indreo namanao zay mety hitanao ketraka zay mety hitanao mandalo ady sarotra fa mila an'izao teny zao izy androany aoka ianao anaiky fitaovana ampiasain'Andriamanitra izara nyty ten'Andriamanitra ity ary rehefa mahazo ihany koa ianao dia aoka tsy hotazominao anao fa zarao anamanao zay napetraka n'Andriamanitra ao am-ponao aoriana ty fotoam-bavaka ity amin'izao fotoana izao dia andao ananitra fisaorana araka ny teneniko teo ary ankalaza ny Andriamanitra masina indrindra ankalaza ny Andriamanitra be voninahitra ary ihany koa anasana azy hitrantsehatra manokana amin'ny fiainantsika senao fantaro fa ozy izy hoe atsoya dia ho valiko ianareo androany no omeny fahafahana ianao hiantso anazy androany hariva no omeny fahafahana ianao ho eo amin'ny fanatrehany aza vela mandeha ho azy zao tombosoa zao fa raiso zany ary angataony fanahy masina hiasa manokana fiainanao ampianatra anao ampitony ny fonao anazava ny sainao ary indrindra afahany manomana fonao afahanao mandray ny teny rehetra zay momany ho anao amin'ity androany ity aza diny ihany koa fa sambatra zay madio am-pozy izy fa izy no ahitan'Andriamanitra diovy ny fonao sasao tanteraka aza misy adinoana mihitsy zavatra rehetra mety napatezitra anao mavezitra ny fonao ambarao zany fa dadanao io dia mpikarakarana izy tiany ianao tena hoe léger tanteraka izy hoe raha misy aminareo mavesatretana dia tongava fa za ame fitsarana fotoana zao tombosoa zao omeny anao mba ahafanao mahazo fitsarana eo fanatrehany ka aoka ianao ay andray an'izany opportunité zany ary andrany ihany koa azadiny fa hoe rehefa miasa ny fanan'Andriamanitra rehefa eo ianao hoe faly sy vonina iroso miaka amin'Andriamanitra eo ihany koa favaly zay tsy faly fa androany tadidio fa ianao zanak'Andriamanitra nomeny fahafahana ianao andrava ny asa maizina nomeny fahafahana ihany koa ianao ijoro ary déclaré andray ny anjaranao ipositionné andray ny anjaranao androany asandrato avy ny feo anao dia ndaotsika anao zany vavaka zany aza variana mihaino fotsiny fa zay amponao rehetrarehetra ao ambarao amin'Andriamanitra ray amin'izao fotoana izao dia mankasitraka anao zay mankalaza manandratra avy ny anaranao zay eny dadabe fitiavana ianao dadabe karakara ianao dadabe famindram-po ianao izay tsy manadino ny zanakao androany dia mitodika
mandinika aminao zay ary manandratra ny fankalazana manandratra ny fankasitrahana zay vokatry ny fona iray manontolo ho anao satria ianao nanao ny zavatra rehetra zay tsy azo ninzanizana atao tamin'ny fiainanay ianao dia niasa teo amin'ny sehatra zay tsy azo ninzanizana anao ininona ianao dia tena hoe nanatatehaka fahagagana eo amin'ny lafi-piainanay rehetrarehetra ary na dia hoe tsy hainay azy manakatra an'izany fa isa segonda isa minitra dia cadeau nomena ho anay ny olona rehetra zay nalefanao manodidina anay ny zavatra rehetra zay nomena ho anay ny fofinaina sy zavatra rehetra zay anananay dia cadeau nomena ho anay mba ahafahana hiepanohira tao amin'ity tany ity ka mankasitraka ny amin'izany misy ohatra ny afahafahana omena ho anay indray androany mbola ahafahana manatona ny seza fiandrananao masina na dia tsy mendrika azan'izay androany miantso ianao zay fanahy masina raiso ny sehatrao raiso ny sehatra na eto amin'ny misy ana na ny misy ny tsara iavy ny misy atokantrano na ny amin'ny usine na ny dalana naiza naiza mety misy azy dia amboary dada ny atmosfera shifteo ny atmosfera mba ho taky ny any an-danitra mety tany amin'izao fotoana izao ary dia tena hoe entanentana fanan'izay angitahita trany andray ny afatra avy aminao eny datanina mety olona tonga miaraka amin'ny fahasahiranana tonga miaraka amin'ny aretina tonga miaraka amin'ny olana androany dia oka ianao ny libéré anafaka anazy amin'izany zavatra rehetrarehetra any fa manasa anao manasa fanahy masinao hampianatra manasa fanahy masinao anomana ny momba an'izy ireo manontolo mba ahafahany ahita ny zavatra nomanao an'izy ireo ary ahafahany ahy ihany koa ana fahendrena ana fahalalana hipositionné andray ny anjara amin'izao fotoana izao eny tompo tsy miafina aminao ny fahotanay tsy miafina aminao ny aditranay tsy miafina aminao dada ny zavatra mety vitanay fa mamelainao anay androany aoka tsy jerenao zay tahaky ny aben'olta zay vitanay fa aoka ho amarinao zay androany misasanao am'le raha sarobidinao ka dia ahafahanay tompo tena hoe miditra mpasahina mihitsy amin'izao fotoana izao eto amin'ny fanatrehanao ary manasanao ihany koa andravany asa maizina rehetra amin'isa tokantrano amin'ny atmosfera zay mety misy mety distraction rehetra manodidina dia aoka foananao zany amin'izao fotoana izao ny asany fahavalo zay alefany ankehitriny zay mety distraire ny tsara iavy dia eo koa sakananao zany androany fa oka dada tahaky ny fanomanao anay hoe fandresena anjaranay fifaliana anjaranay fiadanana anjaranay firavoravona anjaranay fiobina anjaranay fahagagana anjaranay dia oka zany tena korina amin'ny fiainana tsara iavy makasitraka satria dia efa fenonao ny etaetanay fenonao zay araky ny abeny etaetanay dia mankasitraka satria tsy mamelana herery mihitsy ianao misotra dada tsara loatra ianao alleluia amen amen anatin'izao fotoana izao dia ndao hiravoravo eo amin'Andriamanitra sika araky ny teny ao amin'ny Isaia toko fa 3:1-2 mivaky toy izao amin'ny anarany Jesosy Kristy manao hoe izao olona no foroniko ahy izao no anambara ny fiderana ho ahy iza moa le foron'Andriamanitra izao sy ianao nataony tsara tarehy tsika sy ianao nomeny talenta tsika sy ianao afa-tsika manambara ny fiderana ho anazy androany aza jereny hoe tsy mahay mira ianao na manao C18 na inona fa ny fonao mijeren'Andriamanitra ny fonao izay miderana azy aoka tsy hiderana azy tahaky mahazatra ianao hoe amin'ny vava fotsiny amolotra fotsiny fa aoka ny mombanao ray matory misy ny ankalazana le mpanjaka amin'ny mpanjaka androany andao ary anao antsy fideranty amin'ny firavona amin'ny fiobiana fa inoka Andriamanitra dia trantsehatra manokana amin'ny fiainanao amin'ny alalan'ity fideranty. Halleluja! Misandata Jesosy anao sehatra Jesosy anao sehatra fanamasina anao ny voninahitra amin'ny fiompiana amin'ny kapifaliana amin'ny enkoretra amin'ny enkoretra amin'ny fiompiana amin'ny kapifaliana amin'ny
Sikurana Amnifuku manutule Amnifuku manutule Amnionza pideran Amnifuku sikurana Amnifuku manutule Amnifuku manutule Hira Yo Hira Sirerian, no mendrika mode ragno, rambola eto tany. Sirerian, no mendrika mode ragno, rambola eto tany. Halleluja, inoko fandraisin'Andriamanitra amin'ny fony tanteraka ny fiderana sy nika fiobinana izay nasandatra ao tanatiny izany fotoana izany ary amin'izao fotoana izao dia te hampahery anao te hizara zavatra kely aminao izy napetraka Andriamanitra mafy tao am-poko tsy hoe zavatra efa fantako fa zavatra napetrana ao am-poko nanatra anahy nanatra anao ihany koa anatin'ny fanarahantsika anazy raha mpitombo ny fonoantsika raha fahatsika hoe manana fahasahiana hijoro miaraka aminazy manoloana zavatra rehetrarehetra izao sianao moa maha-olombelona dia maro ny ady sarotra mety lalovantsika ary maro ny ahoana teny hoe ady mamay izy mety lalovana izay mety mahatsiaro tenitsika hoe tena vohitsaka n'izany mihitsiny anefa dia mindaontsika hanana attitude izay manana finoana ary mahatoky tanteraka an'Andriamanitra raha raisitsika exemple fotsiny zanak'Israely izay efa-jato taona avoakeza izy ireo dia nafahan'Andriamanitra tamin'ny voalohany zareo dia mivoaka miaraka amin'nika fiobiana ikam-pifaliana fa rehefa vao nanomboka niatrika problème niatrika ny mer rouge niatakeny ny Egyptiana avy any erina nanomboka mononmonony zareo hoe fa maninona takizay aloha ny janona tarifa aty izay tsy enjehana aty izay tsy izao manana attitude anankiroa tsika efa jerena anatin'izany tantara izany ray ny attitude ny zanak'Israely izay nanomboka ny mononmonina nanomboka ny konokonona hoe aloha mijanona tany ary nyray ny attitude ny fomba fanaony Mosesy izay niteny andao atoky an'Andriamanitra ary hanana fiadanana ao amin'Andriamanitra tadidio rehefa malala fa ny zavatra rehetrarehetra amin'ny fiainana dia tsy hoe fifaliana foana fa maro amintsika ary fantako fa ianao miaina ihany koa mahatona amplaza an'Andriamanitra dia ianao ihany koa miaina anatin'izany zavatra sarotra izany fa tsisy zavatra izay nalefa an'Andriamanitra ao fiainanao izay tsy efa fantany hoe ianao no andresany izany tsisy zavatra lehibe izay alefana amin'ny fiainanao izay tsy efa fantany hoe vitanao no tena hoe
manohatra an'izany ary mandroso miaraka aminazy androany dao tsika safidy atoky an'Andriamanitra ao anatin'ny fiadanana ary ampiakatra amin'ny finoantsika satria tsy ny olona atsika ny determine ny fahalebiazan'Andriamanitra fa Andriamanitra lehibe indrindra izay mahavita manao ohatran'izao azany dia ravany olona atsika tsirairay avy voalohany andaontsika anna fatokiana tanteraka an'Andriamanitra faharoa manarakaraka izany dia andaontsika aka ny toerantsika mba andresentsika ao amin'ny situation anankiray ary ity situation anankiray ity ny toerana izay alaintsika dia amin'ny alalan'ny fiompiana amin'ny alalan'ny fiderana araka ny ten'Andriamanitra ao anatin'ny tantara faharoa toko faharoapolo andimy faharoa amby roapolo vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary raha vao nanomboka nioby sy nidera izy ireo dia nasian'Andriamanitra otrika amely ny taranaka Amona sy Moaby sy ny avany an-tendrombohitra Seira izay avy ameliny Jody ka dia resy izy ireo jereo tsara ty souligne tsara hoe ary raha vao nanomboka nioby sy nidera izy ireo dia nasian'Andriamanitra otrika mameno izy ny fahavalo rehetrarehetra dia aresy izy ireo ity tantara ity dia tantarany tamin'ny fanjakany Josafat izay hoe Edomita tonga niady contre ny Juda dia ny aona fiteny zany ny défaite ny hoe ny ennemi zany ny fahavalony efa hoe efa hita be zao efa hita taratra maso zao hoe tena ho resy anefa dia inona ny attitude ny Josafat nijery manokana an'Andriamanitra izy nanandratra an'Andriamanitra izy ary nidera nioby izy ireo dia inona nataon'Andriamanitra fagagana lehibe navadiny situation ary izy ireo izay mety nihevitra hoe andresy ireo olana rehetra izay mety hevitra hoe andresy amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'ny fiderana sy fiobitsika an'Andriamanitra dia ho resy izy ireo amin'ny narany Jesosy Kristy ary zany ihany koa dia témoignage manokana izay tiako zaraina aminao hoe za manokana nandritra ny fotoana maro izay taloha hoe bebe olana foana mizatra hoe mampiady ny saiko hoe malahelo mitambesatra tena hoe mieritreritra zavatra negatif foana anefa dia ny secret lehibe zay tadidiko hoe ento anatin'ny fiderana ny olanao ny ento anatin'ny fiderana aza vela hoe ny olana no lehibe indrindra fa ankalazao ny Andriamanitra sy tena lehibe izay mpanao ny zavatra lehibe rehetrarehetra ibanjio aminazy fotsiny masinao dia ho hitanao fa ho ravo zany ary tena marina rehefa nanomboka tena hoe anatin'ny olana anatin'ny zavatra rehetra misarotra mety hatrehako mihaino era fiderana dia midera amin'Andriamanitra tena mamy tokoa iny firasany tena tsapako hatra anatin'ny foko ato hoe tena mankalaza ny Andriamanitra lehibe ary teneniko anao fa tsy ela ny ela dia efa manam-piadanana ary ny olona rehetrarehetra dia efa rava tononoko amin'ny fiainanao zany mandana mioby sy midera an'Andriamanitra anatin'ny fotoana sarotra fa izy mahay mandrava ny olanao ary amadika ny situation tahaka ny ihany koa i Paul sy Silas izay mety hoe araka ny evanzaraiko tamin'ny maraina hoe mety tany anaty prison zareo mety hoe voatohana rindrina efatra tsy afaka nanao ininona fa inona safidiny zareo afaka zareo hoe mipetraka ny talao hoe eo nidy ato eo zao mahazo ana fa inona nataony zareo ny safidy izy nidera nankalaza an'Andriamanitra ary dia nisokatra ny vavahady dia nirava ny rozy rehetrarehetra dia hitononoko amin'ny fiainanao ihany koa zany amin'ny fotoana ianao hanomboka kalaza an'Andriamanitra amin'ny fonao ray manontolo amin'ny herinao ray manontolo amin'ny fanahinao ray manontolo amin'ny famarinana indrindrandrindra dia ho rava ny rozy rehetrarehetra izay mety mitazona ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy ary amin'izao fotoana izao ihany koa hevitra fahatelo zaraiko antsika dia hoe mahaiza maneho ny fiderana araka ny ten'Andriamanitra anatin'ny salamy toko fahatelo amby zato andimy voalohany ka hatramin'ny faharoa manao hoe ry fanako ary izay rehetra atao anatiko misora ny anara-masina misora ny Jehovah ry fanako ary aza misy atonona ny fitahiny rehetra marina zany betsaka nataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika des fois noho ny amin'ny olana dia mety hoe adinidinitsika hoe ty le olana lehibe dia lasa adino ny fagagana ataon'Andriamanitra lasa adino hoe Andriamanitra sikitika mpamaha olana isan-karazany raisika ny ohatra izay nanoratra n'io teny io dia Davida mpanjaka Davida raha jerentsika raha vakitsika ny tantarany any situation rehetrarehetra lalovany dia occasion ray ho anazy zany anoratana hira nandrantana an'Andriamanitra ozy izy tsy ny olako ny lehibe fa mankalaza ny tompontompo dia izy ny amo ny olaka rehetrarehetra izy ny amany olaka rehetrarehetra ka dia inona nanjaka izy fandresena foana ny anjarany ary tena hoe misy
prospérité amin'ny zavatra rehetra zay ataony ka androany a manasa anao a manomboka androany aza mety efa hoe midery amin'Andriamanitra any mety hoe ohatr'izao fotsiny hoe fahazarina na hoe menatra na mehinan-kena masy fotsiny anaovana an'izany efa any am-piangonana na amin'ny toerana mety misy olona fa tena ataovy ao anatinao mihitsy ny tena hoe te hanandratra an'Andriamanitra satria fahasandratra io Andriamanitra io rehefa ankalazainy io Andriamanitritsika io rehefa omena voninahitra mahizaza anazy izy dia tena miasa izy ary tena ho tsapanao mihitsy ny fomba fiasana fiainanao izay tena hoe andravany sakana rehetrarehetra izay tena hoe anovany tantara-piainanao rehetrarehetra mihitsy manasa anao a tena atoky an'Andriamanitra manasa anao a akany toeranao a mba handraisanao fandresena ary manasa anao ihany koa ahay aneo fiderana ho an'Andriamanitra mba ahafahany miasa manokana amin'ny fiainanao azadiny fantombotsika dia mendrika ankalazaina mandrakariva mendrika ao asandratra mandrakariva noho ny amin'ny zavatra mety ataony amin'ny fiainantsika sy ianao ka aza velany situation anao manakana anao anatanteraka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay ny teny dia andaontsika anatanteraka ny tsiry ity izay hira feno fanambarana amin'ny fiainantsika sy ianao nina manda rehetra izay mety najoro fahavalo na ara-tsaina na ara-po na ara-panahy na amin'ny situationnao na amin'ny volanao ny rehetrarehetra dia tonontsika fa mirodana manda androany amin'ny alalan'ny fiderana aza mety mangina ambarao zany raiso ampinoana raiso amin'ny acte prophétique mihitsy ataova acte prophétique amin'ny fiainanao zany fa anjaranao izany amin'izao fotoana izao. Tiga, biru dan
fahefana no manao hoe mirodana zay tsy maintsy potika ianao tokony fahefana no manao hoe mirodana zay tsy maintsy potika ianao tokony fahefana no manao hoe mirodana zay tsy maintsy potika ianao tokony fahefana no manao hoe mirodana zay tsy maintsy Halleluja mirodana manda rehetra ninona mety olana sary novahana dia horava amin'ny anaran'i Jesosy ninona mety aretina sarotra sitranina dia sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ninona mety adisainao mety nanitazanao nangezanao nandritra fotoana maro dia horava amin'ny anaran'i Jesosy fa olana ny tonga amin'ny fiainanao ary noko fandriamanitra dia asa malalaka amin'ny fiainanao miverena miaraka amin'ny vavolombelona mba hafanja ny fahagagan'izany hitoetra amin'ny fiainanao miverena amin'ny vavolombelona ho fankasitrahana ary ho fankalazana indrindra fanomezam-boninahitra ho an'Andriamanitra izay mendrika irery ihany no andray izany rehetrarehetra izany amin'izao fotoana izao dia efa tonga amin'ny farantsika ka andao ay ankasitraka an'Andriamanitra hianandratra anazy hatrany ny amin'ny zavatra rehetrarehetra ary eto ihany koa dia tiako ianao ametraka ny tsialy ity manokana eo am-pitan'Andriamanitra ho raisika ilay voalohany hoe mahatoky an'Andriamanitra andao ahatoky anazy amin'ny tsialy ity satria vitantsika ainy miaro atsika ary raha misy ihany koa vavaka manokana izay tena amponao izay tena tsapanao mila sandratra ao amin'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao fotoanan'izao mihaino anao Andriamanitra misokatra ho anao mivavaran'ny lanitra mitongilana ny sofin'Andriamanitra mihaino anao ary ny tanany tsy fohy fa mahavonjy anao mifalia miobia anatin'ny fankalazanao azy amin'izao fotoan'izao asandraton'ny feonao iray mbola mankasitraka anao hatrany zay satria tsara ianao panao ny tsara ianao ary tsisy toanao tsisy azo arina aminao Jehova ho mankasitraka ny amin'ity fotoana mahafinaritra izay nomenao anay ity mbola afahana ny faly sy ny ravy teto amin'ny fanatrehanao misotra ny amin'ny tombosoa izay mbola nafahana hoe nanaboraka ny momba ny ary amantolo hoe ho anatrehanao tena tsapanay maivana zay tena tsapanay feno fiobiana tokoa zay izy zavatra nomanao anay ho an'ity volana desambra ity dia efa tsapanay mikorina amin'ny fiainanay satria efa mahay maka ny toerana zay satria efa dirigen'ny fanahinao zay hoe ay atoky anao sy aheno anao indrindra ay anandratra anao fiainana ary amantolo misotra tokony amin'izany secret lehibe zany ary misotra anao sady ny amin'ny zavatra izay efa ho ataonao amin'ny fiainana tsara iaby misotra ny amin'ny manda rehetra izay efa andravanao sy narodanao amin'izao fotoan'izao amin'ny fiainanay ary mankalaza anao satria vitanao ny zavatra efa ela mety nangeza amin'ny fiainanao fa vitanao nanafaka an'izany amin'ny fiainana tsara iaby androany dia tsy hainainy tsy ankalaza tsy hainainy tsy saotra ny anaranao masina tsara indrindra satria tena mendrika ianao eny matsapa tena hoe tianao izay ary androany koa dia manambara ny fitiavana ianao zay dada tena tianay ianao maizy azy anao tianao ianao dadanay tianay ianao mpanjakanay ary ho ajainay mandrakariva ianao asandratray mandrakariva ianao ankasitrahanay mandrakariva ianao satria tena anao no mendrika an'izany rehetrarehetra izany eno mitoerany amin'ny avindrindra dany satria any mendrika anao ary mitoera mandrakizay doria eo satria tena enao no mendrika ny anjaka mandrakizay indray koa tombo dia mahatoky anao zay ary mametraka ny tsialy ity feno ampelantananao tantany ny vombiny ny fiainantsara iavy niza mety matory aho mety ho masimamy amin'izao fotoan'izao satria fantatray hoe rehefa apetraka feno ampelantananao ny alay dia mety ho masimamy ianao menofy ianao amy vision ianao afanay manorina fiainanay ambony izany rehetrarehetra izany ary niza mety miasa ihany koa tombo dia manasa anao za tena hoe ameheran'izy ireo mba afahany manatanteraka ny asa afahany manatanteraka ny zavatra mety enjehana ny asa io androany dia aoka ianao misy no ampizoro anazy ampahery anazy mandraparay ny andro ianao niaro anazy amin'ny zavatra rehetra mety misy any ampiasana any tsy voany accident tsy voany inona mety machine dada fa fiarovana mafy ao any tsara iazy mety marary ihany koa tombo mila fa mandritra ny tsialy ity dia atory tsara tena hoe tsisy adsaina tsisy saina ikorotana na hoe fanaintanana dada fa aoka tena hoe fahasalamana totala no amenao an'izy ireo dia mankasitraka anao ny amin'izany satria Andriamanitra mahatoky anao lehibe no ny zavatra rehetra mety hiainanay lehibe no ny zavatra rehetra mety atrehanay mankasitraka ary mankalaza anao zay dada raiso anao midera ny laza ny voninahitra ny hery ny arena ny fahatsarana rehetrarehetra aleluia
amen amen tena tsara ny tompontsika tena tsara loatra izy ary noko fandraisiny ary nankasitrahany tanteraka izany fisaoranao zany ary na vavaka manokana zay mety nasandratra ao dia inoko androany fa fotoana mahan'Andriamanitra ny olonanao fotoana ahafahany amaly ny etaetanao amaly ny fanontanianao ary dia hijoro anatin'ny fiobiana sy firaviravony ianao azadino fa premier réflexe ary ava-malala dia mitodika amin'Andriamanitra miakohaka manandratra anazy dia ho hitanao fa ho rava ny zavatra rehetra mety mangeja ny fiainanao androany dia te-hitsodrano anao amin'ny tsodrano iray izay tena hoe nakasika amin'ny foko mihitsy nandritra ny tserinandro ity dia hitantsika anatin'ny Joshua toko voalohany 5:12 manao hoe tsy hisy olona ajanona eo anoloananao amin'ny andro rehetra iainanao tahaka ny mombako an'i Mosesy no mombako anao koa tsy andao anao na afoy anao ao amen zany miteny mpitiavana be izay no manondadanao anao nizaniza mety hijoro hoe amely anao mandry ny ty weekend ty mandry ny androm-piainana rehetrarehetra dia no fa tsy hajoro anoloananao zany ina zanatsipika mety nalefa mivavaly dia ho avadika Andriamanitra tonga fitahina mba hafanao iravo nina zavatra mety nalefa mivavaly mety hoe apiketraka anao dia avadika Andriamanitra fiobiana ao fiainanao zany mandehana ampiadanana ary ava-malala fa Andriamanitra dia miaraka amintsika eny tokoa fa soavana dia famindrapona naraka antsika rehetra amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra trano Jehova andro lava zao sy ianao aleluia amen fampatsahivana trany farapiso maraina amin'ny dimy sasany dia mbola misy ny fotoam-bavaka eo amin'ny groupe SC Unity ao amin'ny Messenger manomboka amin'ny 10 ora sasa-maraina izy io ary tapitra amin'ny 9 ora sy fefany ka dia manasa anao mitoera ary ao ka azoto hivavaka ianao fa Andriamanitra dia manova situation misy amin'ny alalan'ireny fotoam-bavaka manokana ireny ary fotoanantsika manaraka dia amin'ny alahady eto amin'ny tambazotra sosialy Facebook manomboka amin'ny 7 ora maraina pejiny SCI ka mangataka anao aza mety isanjara oka tena oliny anao anatrika an'izany ho vonina ra-potoana ianao anatrika an'izany fotoana zany ary anasa namanao rehetrarehetra tadidio ty vola ty dia volan'ny fiobiana ary mbola andefa secret maro Andriamanitra mbola afahantsika mitoetra anatin'ny fiobiana mandrakariva manoloana zao zavatra rehetra mety miseho zao samy tain'Andriamanitra daholo tsika rehetra rapitsy maraina indray